Krismasy Natanaela miarabanao ary ihany koa mirary fety Krismasy isambatra ho anao amin'izao taona 2020 sy 2020 zao. Fa ny mampafantatra anao fa mijoro fomba ofisialy ny fikambanana OMAD ary misy ihany koa ankehitriny ny antenne maneraka izao tontolo izao. Misaotra sy mankasitraka an'ireo izay efa nanome ny fanampiana ho an'ny malagasy 7 tapitrisa isa. Mbola isy ihany koa ny fiantsoana fomba ofisialy amin'izany fanomezana fanampiana izany dia ny fanampiana azahoana mamorona asa, azahoan'ny olona mahatratra ny tanjona dia ny ahafahana mizaka tena ara-tsakafo, ara-pahasalamana ary ihany koa amin'ny fanabeazana. Dia mamerina ny firarian-tsoa ho antsika rehetrarehetra amin'izao vanim-potoana Krismasy zao ny ekipa OMAD iray manontolo mankasitraka indrindra tokoa dia mandram-piona amin'ny taona 2020 indray. 1 meal a day for Madagascar. 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 Krismasy soa now, fifalina ny androany.